rehetrarehetra ny tokantrano any tena koa io indray miaraka aminareo amin'ity atao fandaharana ara sy kolontsaina eto amin'ny fahitalavitra culture de vie fandaharana ara sy kolontsaina moa zany dia miresaka izay mombamomba hoe ara sy ny kolontsaina ny ara moa zany mikanto any kolontsaina amin'ny culture izy amin'ny teny vahiny androantsika dia manana invité na hoe vahiny manokana atao amin'ny fandaharana ara sy kolontsaina resaka araka ny fomba malagasy miloko fa efa hitanareo amin'izao fomba fiakanjona izao fa resaka kabaritsika androany kabary moa zany anisan'ny mampiavaka an'ireo malagasy anisan'ny mampiavaka antsika malagasy anisan'ny mampiavaka zany atao hoe Madagasikara eto zay ka dia tsara vava toko saramasy dia ho fiarabako ny any tokantrano ihany koa dia saroko eto amin'ny tenin'ny dada manao hoe raha terako ny ririnina moa zay tonga tsy arimana fa zara misy tongotrefatra raha terako ny fahavaratra kosa sady lalao zany no arena mainka mo fa terako ny kambana fahavaratra aoka re roy aoka re tsy ana fa izany no afaliana safinondoka koa araba fahavaratra ary tomboko lahy araba fahavaratra tomboko vavy ny olombelona nefa vohitr'Andriamanitra koa raha sitsy indrindra raha isaoran'Andriamanitra amin'izao andro izay fampiresahana sy fampitafana amintsika na tokantrano tsara ry avy zao dia mararantsika sady aharitra hainy sy jery hatrany farany ity fandaharana irana afantarina azotsika afantarina hoe izambarina moa zany reo miresaka ny tokantrano tsara fipetraka dia tsara fipetraka zany satria ny mihinan-kena tsy fantatra anarana moa mihinana amin'ny ayara mitafy lamba tsy lasambyta mitafy amin'ny eritreritra raha ohatra efa ampiresaka eto tsika mihinan-kavika nefa tsy mifakafantatra akory dia tonga arilay fiteny hoe hafahafa tosa hafa fa ny lamosam-piankinany indray no mibotsina ary hafahafa ohatra ny patalona brosy fa lavaka raha ihany ny bragety sy ny posy hafahafa ohatra ny zipondrazana ny famorotongany na sy ny tanany raha ohatra ka ifampitafa tsy mifanatsafa ifampitafa tsy mifankalala koa ka dia mahafaly raha mpitiavana be no ampahafantarana antsika fa ny tena amin'izay ifampitafa aminareo izao ankehitriny dia tsy izy tsy akory fa Andriamatoa santatra raha be fihavanana pikabary avy eo amin'ny fikambana pikabary ajany gasy no misy ny tena ankehitriny vina zany nareo miseraka tanaty hoe tontolo kabary ny zavatra rehetra dia manana ny andohany ary manana ny mpirany avokoa isika olombelona zao ohatra dia tsy mba nikebona avy tamin'ny tanina sy tamin'ny vatakazo fa nanana ny andohantsika ity kabary ity ihany koa dia raha araka ny fomba malagasy dia nisy ny andohany fa ho anahy kosa ny andohako tao anatin'izany kabary zany dia tany amin'ny taona 520 amin'ny 2 tany any ny andohako tao anatin'izany kabary zany zany hoe eo amin'ny 20 taona teo no nilomanosana atao anatin'ny fitiavana sy finiavana izao kolontsaina amatsotoavana malagasy zao ary mbola amelona sy anandratra trano raha mbola velonaina amin'ity sotoavana amin'ny kolontsaina ity teny hoe manty hoe 20 taona dia fakafita tao anatin'ny resaka kabary somary lazaka saina hoe mbola anisan'ireo saza ihany raha zany taona taona zany tiana zany mety hoe nanositosika misy ve ndray aman-dreny hoe teny anahy efa niresehatra tao anatin'ny kabary na hoe nahitany izao atary amin'ny anatrika fanambadiana na ohatrohatran'izay izy misy hoe misy tatsika hoe evena kely hoe nanaikitra hoe hianatra kabary sa hoe fanovanovaina izy io azaka kely misy fa tsy hoe tsisy akory fandraisan'ny lafatra fa nanany atokantrano dia mety nanany eritreritra ohatr'izay avokoa ny tokoam-bara dia hoe 20 taona ny aina natao anaty kabary fa tsy hoe nanomboka 20 taona defa ny kabary ny antony izay nanositra tao anatin'izany be dia be ny antony eo aloha ny fitiavana n'izay kolontsaina izay ho antsika ny tokantrano any dia ho antsika mpanaraka sy ho antsika mpijery maro be antsika somary sahirana ao anatina resaka fitondrana fitenenana na fahoriana na fifaliana dia anisan'ny reny zavatra rehetra ireny anisan'izay mahasarika sy mampirisika indrindra anyray fitenenana satria rehefa misy zavatra resaka fitenena dia mifanilika sy mifanilaka ary mifanilika ny rehetra amin'ny fitondrana fitenena izany rehetra mampirisika anovo sy hitraraka ary mianatra an'izay kabary zay mba elana amin'ilay fiteny koa rehefa any aoriana manao hoe raha fotsivonitsy mahay mikabary mitsangana mipetraka ny olona mipetraka tsangany olona dia ho antsika rehetra manentana sady ary fa mbola anentana rehefa any aoriana any hoe mahazo tombotraraka mahazo toy mianatra ao anatin'izay kabary zay zany dia tiako lazaina ohatra hoe mety misy hoe tena événement be sa hoe mianatra namaky teny lasa lina ho azy tena nay
mahita ny an'ny kabary misobe taty rehetra anatin'izay resaka ny kabary kosa hoe tena mitrana karam-pianantena ataontsika amin'ny teny vahiny hoe teny taty zany. Nisan'ny namporisika tao anatin'izay fianarana kabary zay a voalohany indrindra ny kabary ho anay tamin'izany dia anisan'ny taranja mianarana tany an-tsekoly ka anisan'ny namporisika anay andra kabary tamin'izany voalohany indrindra ny mpampianatra ary sorako manokana ialako tsiny manombona anarana andriamatoa ajany gasy kabary anisan'ny namporisika sy nanomokolo ary nataizana azy indrindra tao anatin'izay siatry ny kabary zay a dia misy ihany koa moa ireo mpampianatra maro be taty aoriana zay tsy hotononona fa anisan'ny ray aman-dreny manona vola sy nanomokolo ireny ray aman-dreny ireny tao anatin'ny kabary somary mivona kely fa iverenako kely le resaka ny tena nidirako tao anatin'ny kabary tao anatin'izay voalohany indrindra dia ao anatin'ny fianakaviana ny tena lahamato ary zany lahamato zany anisan'ny zokon'olona eo anivon'ny fianakaviana dia tsaroana ilay teny manao hoe mananjoky afaka olateny mananjangy afaka olanentana dia tsaroana ihany koa ilay teny hoe niandrina tsy maniry volo no enatra ary zokony tsy mitondra teny no ny tsy fahaizana ka mba elana amin'izay hoe tsy fahaizana izay dia naleko ny tranaka sy mianatra ny kabary zany mpanapetraka ny ataontsika fampianantsika malagasy hoe manajoky afaka olatena mananjany afaka olanentana izay alanitrandrano sy ny rehetra hoe arak'izay lazain'izay moa ho antsika lahamato rehetrarehetra ho any atokantano any ianara zay kabary sy verenako kely tsy hoe adiniko akory fa nandrasako mihitsy aloha voalaza voalohany midiko lazaina zay vorevorenako le izy anisan'ny teny lafatra teo hoe inona ny zavatra mitranga tao anatin'izay 20 taona izay dia inona ny zavatra nanamarika ny tany amin'ny fiandohana ny kabary tany marina dia marina tokoa zany fa ny zaza raha mianatra amin'ny teny tsy maintsy mibatabata ary rehefa nomboka hiteny izy dia ny tenitenen'ny voalohany dia hoe da ary rehefa miteny faharoa izy dia atambany amin'izay da sy ny dady lasa manome hoe dady ohatr'izay ihany koa ny lalanalavana ao anatin'ny kabary ty tsisy tonga dia hoe valaben'ny fahalalana na tanketsany fahaizana fa mandeha tsikelikely arak'ilay teny'le mpanakantana ankiray zay mandeha par etapy mandeha tsikelikely ny zavatra rehetrarehetra anisan'ny zavatra anankiray tsy ataoko hoe nahamenatra na ataoko hoe nampalahelo fa lalana ny lalovana le izy ka nahatonga toy izao dia tsy maninona fa resahako ihany anisan'ny zavatra ny ainana atao anatin'izany dia hoe rehefa sendra ny mpikabary tena mpikabary ianao voalohany vaky sehatra mihitsy io dia tonga dia mpikabary anankiroa mianjaika sy ny tafy lamba tsara tarehibe ny manoloana anao tonga dia mioromoro sady miovitrovotra inona no ambarako eto tadio tsara nefa fanizaniza mpikabary mety isy andiso amin'ny fanizaniza mpikabary dia tsy maintsy niainga tamin'ny zavatra tsy enjery ary ny tenin'ny mpampianatra manao hoe sariako ianao mba hamerina ka izay no afahanao mamorona nizaniza mpikabary ka nianatra kabary dia tsy maintsy na ny tsy enjery tao anatin'izany fotoan'izany indrindra ny korotana ny tsy enjery tao an-tsaina ka tsy nandia tamin'izay lohan'ntsony ny zavatra natao teo vao nandito karama sy nandito vola resahako kely zay rehefa aveo raha mifolo taona sy hafana matsera tao anatin'izay kabary ampanambadiana moa zany tena ahitana matetika misosakatra eo amin'ny baolina marobe izy ty mihitsy dia hoe be dia be ny zavatra mahafinaritra ary tena mahafinaritra foana ny fiarahana amin'ny fianakaviana ao anatina lanonana kanefa misy ihany sady teny atsika izy ty matsika ho anareo fianakaviana zay miantso anay mikabary no anisan'ny souvenir ihany koa lazaina eto matetika ianareo fianakaviana rehefa maka anay mikabary dia tonga dia iverinareo hoe resakola vo resaka ka rehefa tonga eo dia tonga dia tsonitsoniavy hoe ao olona vokarama sy ny sisa fa anisan'ny indrindra vavolombelona voalohany amin'ny tokantrano izay olona sy amin'ny zavatra mitranga ny mpikabary ka tsy dia tokony tsonitsoniavina loatra zay no isany zavatra anakhoe somary mampalahelo aviverenako kely zavatra nafinaritra be dia be zavatra tena nafinaritra tao anatin'izany raika amby fotoana zany ary ataoko angamba tena nafinaritra avokoa satria misy fotoana ny fianakaviana mametraka zavatra
nametraka condition zany nametraka fipetrana lalina ao anatin'izay fanoren'izay indrindra ny amin'ny fotoana hoe ao anatin'ny kabary ataonao ma dia ora ray ihany ny afahanao amin'ny kabary na zao minitra ihany ny afahanao amin'ny kabary zavatra tena zava-dehibe dia anisan'ny mahafaly indrindra dia hoe voafehanao ny fotoana io ary tena mipihaka aminao ny tokony raharaha tena voafehy ny ara voafehanao ny taranja voafehanao ny kabary anisany mahafinaritra reny sorana be dehibe anareo fianakaviana izay mametraka an'ilay zavatra reny zavatra anankiray kely tantaraiky ihany satria anatin'izay souvenir zay trangana so tany anatina fahoriana izy ity ataoko hoe mampome nefa anaty fahoriana nefa tsy mampome ihany koa fa anisan'indrindra anentana mpisahady anareo rehetra hianatra ny kabary raha ohatra mahita an'ity reo ny fianakaviana atao anatin'izay an'izay dia mety tsika izy mahatsiary izay tokoa le zava-misy tamin'iny zavatra somary nampomena ampalahelo satria rehefa tonga ny fotoana izay amangina ny tena tambany kabary miditra vany ilay tovolahy anankiray miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy nanomboka ny kabary izy ny badabada tanteraka ary nao tena nampometa ao anaty kabary izy mampome io tsy hoe akory hoe ataon'ny fananina le mampome fa tena entiny taotra sy ny tsy voaizana izy zay no nampikorona anazy teo amin'izay ny fianakaviana ny kaiky tanana mitazona fomezana voany voaka ny varavarana reo mpamangy tonga dia orako ny fomezana tao anatin'le fahoriana dia zavatra ohatr'izany mitanantsika rehetra sahady hianatra ny kabary zany rehefa miteny ao anatin'ity fampianarana ity dia hoe mahay nareo tsara tsy mahay nareo zaraka nareo tsy mahay manita manareo ihany mba hahay anisany mampiavaka antsika malagasy anisany mbola hoe mitazona kolotsaintsika ny teny zany tenitsika malagasy misy milaza hoe any kabary am'izao be lazaina fa hoe ataony ataotsy mianatsiny amin'ny fiteny tanora hoe ataony zala business zay dia satria misy zao reo hitantsika marobe tamazolaserasera kabary marobe hitanza dia azo zany ka sa ohatrany hoe azay mizala fa ataony business dia iny zany mety hoe misy hoentina mifanazavana kely be misy misanta tam'izay be dehibe no manan-kina be dehibe no manan-kina hoe ataonao business na saky tadavam-bola le kabary lasa business arak'izay maha business azy zay mihitsy lasa dokam-bary anisan'ny asiany olona resaka be dehibe moa indrindrandrindra tena tanora ao anatin'ny maina ao anatin'le kabary asiany olona resaka be izahay hoe reo bandikely tanora reo kabary tsy mandeha amin'izay loany fa kabary mampome mety midavatyaloha zay fa tonga da resa no kabary mampome miteniteny foana sy ny sisa anisan'ny afatra nampitaingy dada indrindra itya ny amin'ny resaka kabary kafe io resaky afatra ny amin'ny resaka kabary hoe amin'ny andro ankehitriny ozy izy amin'ny andro ankehitriny ozy izy vitsy ny mpivady hoe tsy mifankalala fa saika efa tena mifankalala aman-taona efa fantatry ny ray aman-dreny eny efa be voka ny sasany aza efa niteraka mihitsy ka hoy izy hoe ataoko angamo fa tsy dia ilaina loatra intsony ny famomila filana sy ny ady ataon'ny kabary ao anatin'ny vodoly izay ny afatra dada izay ny tenin'ny dada fa ny andresako an'izay tena izay dia hoe ranoborano tanora kehitriny raha toka mampiaina sy mampifaly amin'ny fianakaviana mahakazy ao anatin'ny lanonana resako amin'izay ny hoe business sy hoe kabary karama za zao toko dia anisan'ny kabary ny karama ny antony dia zao misy feo mandeha ary misy manakina hoe kabary zany sotoavina zany tsy andraisana vony zany fa zay fon'ny olona ny atao eo indrindra nefa ny zavatra iray tena anisan'ny mampalahelo ianao ny anatra kabary ianao ny anatra kabary rehefa ny anatra kabary ianao miala voly ianao misy vola be nanoranao tao raisiko fotsiny hoe dora ny sara-pidirana sy ny sarany isan-kalahady sy ny sarany isam-bolana tadio fa raha indray mandeha ianao mianatra kabary tsy mahay kabary ianao fa mandritry ny ampitenanao ianao dia mianatra sy manao fahalalana ao anatin'izay kabary zay foana kanio zany tsy vita ray andro ty kabary ty fa manao foana ianao mandritry ny ampitenanao akoatr'izay ihany koa ny fitafinao mpikabary be dehibe ny mpikabary somary asy miteny kely ihany be dehibe ny mpikabary
matetika tsy dia mametraka ny lanja amin'izay resaka fitafiana zay fa ny fitafiana anisany mampiavaka indrindra ny pikabary satria ny pikabary dia tsy mba natao enona fotsiny fa natao jerena ihany koa ka sady fafinaretan'ny sofina ny fafinaretan'ny maso ka raha pikabary zany manao fitafy tsy miendrika na manao fitafy tsy montina dia anisany tsy manome haja sady tsy manaja nan'olona indrindra fa fianakaviana manakaja reo anaovanao reo mila miendrika amin'izay ianao ka raha ohatra kosa ianao tsy mikarama raha ohatra ianao tsy mikarama fa mandeha amin'izay fon'ny olona na mandeha hoe toka kely dia fa mandeha aizany ahafahanao manao tanteraka sy miarika amin'izany zavatra zany ka amiko ny pikabary dia mila mandray karama ary izy ty teny atsipoko an'ireo fianakaviana sasantsasany tsy teneko hoe ny rehetra fa ny sasantsasany rehefa indray mandeha no miantso anay zay tsy mandidy vola aminareo fianakaviana fa fianakaviana moa sy tsy mandidy vola aminareo fianakaviana fa mba erizety ihany hoe ny saka raha mora mangalatra koa zay isany tena isitra tamin'ny taona ny andro be kabary hoe tany hoe mizalahy teny anatin'ny resaka kabary satria anisany hoe sotoavina malagasy izy io asiako resaka kely na manino izy hoe torohevitra kely hoe tinymesobe apitaina leo otritsika kabary zany nareo zany fa elaela ny sera tao anatin'ny kabary araka ny fotoana izy teo dia misy teny kely eo aloha kabary mamosana raha manao azay teny hoe teny tsika hoe mampiomeny fianakaviana moa zany tanjona matetika fa eo ihany koa ny fitandremana teny malagasy n'Andriamanitra ny teny fa naorin'Andriamanitra tamin'ny teny tony tany ka izay malaza ny tony tany tony dia ohatr'izay ny tony teny tony fa tany tena tony teny mantsy tony teny tony ka noho izany ny teny dia tsy mba tenitenenina foana tsy mba tonitenenina foana fa ny teny no mantsy fa nahavelona maharendrika ny teny fa nahamanan-kery ny teny fa nahafenohery ny teny mampiatra ny ozona mampanaitra ny tsodrano ka niza mandray amin'izany teny zany raha raisina ny zavatra tsy amin'olona dia lasa ozona sy hery ratsy ary tsy mitondra fahasoavana kanefa ny teny dia tokony hahasoa mandrakariva resahako indrindrany amin'izay tsy ireo zavatra kely voasanatra manao an'izay fa ireo olona efa niaina elaela tao anaty kabary za tsy miteny hoe iray aman-dreny fa ireo efa niaina elaela tao anaty kabary io zavatra kely voasanatra mantsy teneniko etona fa za tsy miteny hoe manao jejery izy fa tena mbola mifantoka tanteraka ao anatin'izay fitrarahana izay ka tsy izy ireny mihitsy dia hiteniteny foana na hoe anaonao foana fa misy ireo efa elaela no manosana tao anatin'izay dia efa mahafantatra hoe aty mena atsiny dia aty mena varatra ary ary meka andrefana sy miantsinanana tsy atoro vanjadiny tonga araka ilay fiteny manao hoe izy malala zahay tsy atoro fa eny ambobao makany ranora ary samy efa namaky alala sy roa ozy le fitenenana ihany mony amin'izay dia tiana olazaina sy ambara ao anatin'izany dia zao tsy hoe nyteniteny foana mosarzareo fa manao teny manaitra mety ampisitona starika fiomezana kanefa ihany koa dia araka ny afatra dadatra any satria zay anisan'ny mpandray ny afatra zany ray aman-dreny zany dia hoe tandremo fa misy ny teny tsy filaza ny masom-bahoaka ohatra totozy mangetoko anaty lavenina sepiko ny ataony ihany zany zany tsy dia filaza loatra tsy dia filaza loatra raha ohatra hoe raisina ny teny montina izy tsy dia filaza loatra izy satria mety anafotonina olona mety anafotonina olona ao anatin'ny kabary ny fanonana kileman'olona aoka nefa tsy dia atao loatra fa soa ampiditrangano na ampiditozatsika raha ohatra ianao tehiteny manao hoe ny be molitra sendra koa mba moa tafaraisan'ny matevina fisan'olitra sendra sikotra tafaraisan'ny manifinify vovo sy ny volomporonina tafaraisan'ny miraikitra dia zay kilema misy any aminao ihany lazaina zay kilema misy any aminao ihany ny ambara ohatra na manokana zao dia tsy mampanina mihitsy ny teny manao hoe raha be tsy manan-karena averin'olona fa manana-retana tsy manina fa za ihany miteneko ao anatin'izany fa tsy miteny hoe iza ny ambarako iza ny teneko ao anatin'izay izay fitenenina kileman'olona zay mba tsara elana sisoroana indrindra ao anatina lahateny na kabary atao fa sosanatsika piditrangano sosanatsika piditrano atsika pikabary tsy mirehetra hoe ampimely ilay izy kanefa mety anafotonina ny olona satria raha miteny azao zavatra anankiray hita aminao hoe masiko ve ny jambena sy ny akanjonao mena hoe masiko ve ny jambena sa ny molotrao ny mena
fa zay mena malala zay tonga malala mety todikany daholo le fianakaviana tonga dia me amin'lay olona tononona mety tena mampimena izy fa le olona voatondro amin'izay fotoana izay tohina sady mety malahelo. Asika resaka kely lay ao manivo atao hoe fiainana eny ambony manivo amin'ny fiarahamonina satria maro zany laza fa nitsika zany hoe mikabary tokony tsy miofo fa zany hoe zay ahitana anazy miaraka amin'ny namianjaiky izy namanonaka salamatra mikabary azy izy dia tokony mitovy foana ny toetrany na eny anivo amin'ny fiarahamonina moa zany satria ny mikabary dia songainy eny anivo amin'ny fiarahamonina fikabativy zany. Zavatra be dia be ny tena ny fiarahamonina iny indrindra hoan'ny mikabary sady manipiteny ihany no miteny alako tsy ny be dia be ho anareo mikabary zoka fa tonga n'ilay fiteny tia manao hoe sary babay izay voasa tezitra ny pikabary toko aoka re mba tsy handoto endrika na tsy hanana raha tsy endrika ny pikabary. Misy zavatra anankiray mampalahelo dia misy pikabary mamolafy, misy pikabary no mpijangajanga be. Anisan'ny zavatra indrindra zany manaratsy endrika ary manimba ny sary velan'ny pikabary ka ho anareo namana raha misy manao an'izany aza mba manao an'izany re zareo mba manao an'izany fa isika pikabary dia araka ny teniteny inona ny toetra tokony anan'ny pikabary tokony manana fitondran-tena mendrika, manana fitondran-tena montina ary be fandeferana satria ny mahay mitondra fitenenana dia ireo olona mahay mandefitra ka tokony anana an'izay toetra izay ny mpitondran-tena ny pikabary ao anatin'izay fa tsy mitondra tena fotsiny tsika fa mitondra tena ihany koa ary fitaratra ny vofiarahamonina eny isika pikabary. Hitantsika alema tsy apetratsika eto ambany eto zany ny laharan'ny tabia izay atsotsika ny santatra pikabary izay atsotsika hoe anisan'ireo azo lazaina fa hoe angarezana ihany ato anatin'ny teny satria efa raiky ambin'ny folo taona be no lalaovany ataontsika hoe lalaovany tsy havany atao anatin'ity resaka ny kabary professionnel ity makasitraka sokosantatra nanaiky vahiny atao amin'ny fandarana aratsy kolotsaina atao amin'ny culture TV. Mametraka ny mandram-pioana sy mandram-pitahafa any amin'ny tokantrano tsirairay avy any dia sanatria tiany velively ny raha soantsika fa egna isika menakavy izao mba hitady ahita mita mba anamina ny fanamenana azo ny sontena son'ny hafa ary voninahitra ho anareo izay tokony tsy olava resaka tompoko fa atao toy ny rano mpitapaka fofa enjana atao toy ny zipony zatovavy fofo ihany mahatsara azy.